eny mbola nazady moa zany zay ny lasako tafatsangana ny orinasa miditra tsara ihany ny vola ohatra mety daholo zay atao zay tiana vidiana dia afaka vidiana daholo na inona ny zanaka mahazo zay tiana ny vady mba afaka metsetsena foana ohatra mety ny zavatra rehetra nefa taloha tena nampibakiraro dia avadika alatsinainy dia avadika talata satria tena mehezana sisy zany zao tsy maintsy andeha ody aloha za fa efa omaly zao nynody farany tsy maintsy mijery kely ny akohona koa fa afatro tsara apetrako aminao tale sa vao tsara daholo ny tsirary avy rehefa mivoaka ny orinasa aza vela misy mody aloha dia arao maso ny tsirary avy zay fa raha pitsa tonga eo voray PDG veloma tompoko leo aloha asiana fivitanana pizza nambatambazana ianao an-tanàna tena efa tsy tafody ihany maly alako le asa koa tena be dibe iny izay marina angamban'le vida le fahombiazana ay io misy lasoaka sisiny aloha fa tsy salama tompoko inona natao anao salama sia mba anao fipizza anankiroa za azafady mba hoetiny inona le izy aza safidiny seo dia tonga dia mety foana fa sy ataovan'izay bebe fromage fotsiny zay tsy atao ela voray tompoko ary ina koa nataon'ry ranga oatra mihaja be ry mba bainina kely ohatrao ihany dia mitondra micro sy bavy le ty amoron-dalana ity ho anao zay mandrena alao inona zay tenininy mijanona kely dia mihere na mandeha tongotra ianao na mandeha bus classe mba hiteny kely fotsiny anie dadabasy te hiteny anao fa tena tiany jesosy kristy be mihitsy ianao mety mitototo ianao fo maraina manao zavatra rehetra ho an'ny ankohonana mety tsy tafody mety satra mihitsy mba hahafahany ankohonana miadana kanefa inona koa ry zany teneniny zany fa ny mampiadana ny ankohonana tsy ny asa ataonao tsy ny zavatra isasaranao fanenkenao anolotra ny ankoranao sy ny fiainanao ho any jesosy kristy ary izy ny adidy anao jesosy kristy tsy mba manary izy fa andriamanitra tena mijery antsika tsirary avy izy raha te fa ao amin'ny filazantsara Mateo toko fa 1:20 andininy fa 7:20 hoy ny tenin'andriamanitra mana hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fizaho ny anome anareo fitsaharana hoy jesosy kristy ho anao manokana zany izy no anome anao fitsaharana fifaliana amaly tena ho anahy mihitsy zany teny zany ny eo amin'ny fiainanao jesosy kristy satria izy ny mahalala ny tsara indrindra ho anao ka androany ry afako atolory ny fonao azy mety aiza aiza ianao tena makasika be mifoko mihitsy zany teny an'ity rangaty zany tehiditra eo amin'ny fiainanao mandrosoa ao amin'ny jesosy fa misy fiainana mahafinaritra ao amin'ny kristy vonina ho anao tena tiany anenao io tena zany marina ve za tena teneniko anao fa raha fiainako taloha tena marina ve kora ny torotenento kanefa tsapako fa ny fitiavan'ny kristy ny manery ahijoro eto ilazany fahatsarany satria mba tiako koa isika rehetra mba hiaina fiadanana syarany isan'andro mba ilaiko zany isan'andro maraina atoandro arivo tena za mihitsy zany fiadanana satria indray mandeha ihany ianao fa ahoana ry zany dia zay indray mandeha zay ry afako aza lanina amin'ny zavatra tsisy dikany aza lanina amin'ny fisasarany nofo satria tsy afaka nioty ny fahatsarana ao amin'ny nofo ianao satria ny fahatsarana tsara indrindra dia ao amin'ny kristy jesosy ao amin'ny fiainana ary tena marina zany teneniny zany koa aza donona fa tsy ny fanananao ny zavatra rehetra etao tany no ampiadana anao fa ny fanananao any jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao raha iso izy androany dia iova ny fiainanao dia iovako ny fonao dia iova ny ankohonanao tena marina mihitsy zany teneniny zany tena ho anahy mihitsy ngambo zany teny zany tena mety tsy kisendrasendra ny hoe ndeha hividy pizza ty atao fa tena mety efa tena efa misy mandahatra any ambadika any zany jesosy zany angamba tena ilaiko zany andraso aloha za hiresaka kely aminazy tsy maintsy hiresaka amin'io rehefa avy eo tena tsy maintsy hiresaka amin'io tsy maintsy antaniko any hoe fa ahoana ny tena fandehan'izany zavatra teneninao zany na nomboka tamin'io fotoana io tena tsaroko teo amin'ny fiainako mihitsy io tena saika diniko hatramin'le pizza tamin'izay fotoana zay ny tena zavatra nahagaga fa nofahin' jesosy ny foko zay vo ny ainan'izany
zay vao tena hoe natsapa hoe tena misy fitiavana angeza be ny andray ana ranomboka teo a tsy nanaiky mihitsy fa nataoko ny antoka rehetra mba hahafahako ndresaka tamin'ny mpanompon'andriamanitra io foana nianatra isan'andro isan'andro tena zany mihitsy tena efa ho isan'andro a tena mangetaeta ny tenin'andriamanitra foana nahagaga tena tsara be mihitsy zany dia ahoana ny toyany ny zavatra ara-tsaina dia tsy misy fototra ara-panahy ary tsy voatahiry mihitsy zany tenaandriamanitra raha teo dia milaza amin'ny filazantsara n'izao na toko 5:15 ny 5 jesosy mihitsy no nyteny hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona tena tonga saina be tamin'izay satria za le mpisasatra za le mpanao maximum foana ny amin'ny asa sy ohatran'izany fa tena tonga saina fa tena fanarim-potoana fotsiny le za mampiasa hery fa za miankina amin'andriamanitra tsaroko manokana tanao amin'ny filazantsara ny luka izay toko 7:10 tantarany zakaiosy io lehilahy io tena nahalalan'izany hoe asarobidiny fisiany jesosy teo amin'ny fiainany tonga dia nafoy ny zavatra rehetra ny olona nambahakainy tonga dia naveriny daholo ny olona fa tena hoe tsapany hoe aika ny tena zava-dehibe dia le fitiavan'i jesosy fa tsy ny fitiavam-bola no ny fahombiazana eto an-tany dia tsy zahary herintsony no nakany amin'ny pastera satria tena zaraiko ny etaetako zaraiko tamin'ilay namako niaraka niditra tamiko tao anatin'ilay vondrona anankiray izay ndresantsika teo dia lasa izay mirahalahy lasa mifampitoana miaraka amin'ny pastera foana mitady a mangetaeta ny fahatsaran'andriamanitra dia izao ny toy ny tantara ody ody pastera izao e zahay mirahalahy ihany e injaka sy sonina ay ve mandroso e ndry tonga ty aminao indray zay pastera mangetaeta mba ty androso indray e ndry raha mba afaka mandray anay ianao tena mandroso hoe mipetrapetra zalahy sotra tompoko ndry mafinahitra ery rehefa mba misy mitsidika ohatran'izao hoe indrindra fa hoe olona hitsidika iresaka tenin'andriamanitra tena mafinahitra zany za iny tena faly pastera aza mihetsika eo anlohany arola fa aka zavatra kely vetivety a dia miverina eo eo ihany a tena andrasanay mihitsy ianaoko efa elany eny andrasanay an'izao fotoana izao e manitra be koly ty zany loka amin'ny pastera zany le tiako lesy zany ve tsy tena kitoza tena le mitsara edy be reny tsy zany lesy ny antony dia antsika tya eny e mety naka ho antsika angamba izy fa ho antsika ihany nefa zany ia zay fotsiny ene zao fantatrareo lavy iny ty atanako ty atody iny pastera fanao fetanga atsika nareo koa dia tena mahafinaritra zao tanareo etompoko ty raha ohatra tsika ka hoe maimaika ny amaky an'ity atody ty dia mety olona ray no voky nyity atody ty mihinana atody fa nefany raha ohatra ka manam-paharetana tsara sika tsiraray avy ianao zao raha meko atody zao meko atody ray avy ianareo lahy ka manam-paharetana tsara ary kotrehana tsara le atody dia azo antoka fa amin'ny fotoana mamety azy dia isy akoho kely ivoaka amena matazaka zany anatin'izany rehefa tsy manam-paharetana ianao dia tsy azonao le vokatra tena tsara andriamanitra manao fa rehefa manam-paharetana kosa ianao dia ngeza lavitra ary ny tena mahagaga dia zao tsy atody ray avoky ny tenanao intsony fa mety akoho be avoky atsika miaraka teneny zany ry zalahy mariny zany pastera ohatra izany koa ny fiarana amin'andriamanitra le fiainam-panahy tsy isika maimaika fa isika manaiky ho kotrehan'andriamanitra ohatran'le atody kotrehany renina koa dia miteraka vokatra ngeza be ao ariana kely mazava tompoko mba hevery kely ane hitanareo lahy le akoho le atody iny velona izy nefa tsisy mamatsy ty ivelany akory dia izao ny vavan'le akoho kely iny mbola malemilemy kely nefa afaka namaky an'le akorany rehefa tsy manam-paharetantsika ka zatra mamaky ny akorany avy aty ivelany dia tsy tsara ny vokatra fa avelao miaraka ny fikotrehan'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika vokatra ny fiasan'ny fany masina
dia fivakisana avy any anatiny no tanteraka ny fiainantsika. Amen. Fitombona Amen. fandrosoana ao amin'i Jesosy Kristy. Misy fotoantsika ohatra ny tia andeha mafy. Ie. Misy fotoantsika tsy manam-paharetana. Marina Amin'ny fotoanina zatonony fa tsy afaka manao ninin'Andriamanitra raha vao maimaikitsika. Avelao ny tenin'Andriamanitra amola vola ny ao anatintsika. Amen. Afatsika mahita n'ilay zava-panahy avy ao anatin'ny zavatra hatrehany satria zatonony fa misy lesona foana tian'Andriamanitra ho raisitsika eo amin'ny sedra rehetra izay tsy maintsy atrehantsika tsiraray avy. Zava-panahy avy ao anatiny mamola volantsika fa tsy hery avy ety ivelany. Ay ve tena marina zany pastera. Eno iane e tia taon'ity a dia taona hisitrahana fiaina mpifoazana miaraka amin'i Jesosy Kristy ho fiangonana tsy misy pentina tsy misy ketrona hiatrika ny fotoam-pampiakarana. Amen. As we wait on you, our joy is restored in your presence. As we worship you, our faith cannot be shaken. Nothing can separate us. The Lord is with us. The Lord is with us. Our God is for us. He will never fail. The Lord is with us. The Lord is with us. Our God is for us. He will never fail. Zay ny tantara fohifohy lavalava kely a natolotra ny tanora ho atsika androany. Mino aho fa nandray zavatra ianao androany. Mino aho fa voarainao le tandrify anao androany. Fa ny tena votoatiny dia zao hoe asa mialoha lalana an'Andriamanitra mihitsy fa ho amin'i Jesosy Kristy irery ihany no ananantsika fiainana sy fiadanana ary fahasambarana ho anao sy ny ho an'ny ankohonanao koa. Dia mino sy mananteny zay fa tena hoe hitondra fiainana vaovao an'ny tsirairay avy izay tantara kely tsotsotra kely mety hialana tsiny mety somary mikorotandrotana kely eo fa satria le toerana koa somary kelikely dia tao anatin'ny 2 andro tompoko ny nanomanana an'iny dia mino zay fa namindra fo taminay nareo amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Misaotra tompoko. One time, say. Hands up. 1, 2, 3.
disponible. Alléluia. Ndao antsika heriseritra kely. Misy fotoantsika mialoha lalana an'Andriamanitra. Misy fotoantsika mandeha alohan'Andriamanitra. Dia izay ny antony tantara kely iny izay efa nazavain'ny pasteur Felana teo ihany moa zany. Tantara kely tena hoe anaitra antsika rehetrarehetra na ny tanora na ny lehibe. Ndao antsika amelanja any programan'Andriamanitra. Sasany bro. Anatin'izany dia mangataka ny pasteur Lova hanao témoignage kely ny amin'ny fahatsaran'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Efa 23h42 zao iomakomana ihany koa tsika hitsainany 2025 ao anatin'ny fanahy-mivavaka tanteraka. Mandroso pastor. Eny ary ndao tsika hiteka ho an'i Jesosy ny amin'ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika teo amin'ny fiainako dia tena niaraka tamiko foana Jesosy na dia mbola tsy nividiny azy. Efa hitantsika melohany antsony atsika fa rehefa vonona ny fotsika dia mamaly atsika izy ary amin'ny fotoana anapahanao hevitra hiaraka amin'ny Jesosy dia eo izy amaly anao amin'ny fotoanany. Ndao tsika hihaino ny témoignage ny Datorija, tsy haiko raha eo akaiky eo izy teo sy tatirina fa niasa teo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ny Datorija dia na dia mafy ary ny zavatra natrehany dia tsy niala tamin'ny fijoroana ho an'i Jesosy mihitsy izy. Dia aloha izy tantarany zavatra fohifohy izay niarahany niaina tamin'i Jesosy. Ny tatirina indray dia tena hoe nanotrona teo amin'ny fiainany Jesosy. Aloha efa tsika Datorija. Tahin Jesosy daholo tompoko. Antsika tehaka mafy eo an'i Jesosy. Tsy tantara zavatra be fa anambarany fahasoavan'Andriamanitra. Ny tehirizan'Andriamanitra atsika rehefa manompan'Andriamanitra tsika. Tena hoe jour par jour Andriamanitra tena heninao ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mitahiry anao tsy ho lavo, mitahiry anao tsy ala ao anatin'ny asa fanompoana sy tsy ala ao amin'i Jesosy. Dia tena hoe namafy ary ny zavatra lalovana dia Jesosy eo foana ary tsapanao zany. Alleluia. Alleluia. Mety tsy azonareo ilay zavatra tiako tenenina satria lava be ilay izy sady sarotra be ny tantaran'ilay izy. Fa zao hoe amin'ny fotoantsika manompo an'Andriamanitra, amin'ny fotoantsika mijoro manompo an'Andriamanitra dia mamaly foana ny tenan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Dia zao tena hoe 2024 ray manontolo reko ny tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako, teo amin'ny fiainan-tokantranoko. Manokatra lalan'Andriamanitra, manokatra zavatra tsy takatry ny sain'Andriamanitra ao anatin'ny aizina, manokatra zavatra azavan'Andriamanitra. Dia ny zavatra afatra tiako ampita amintsika tsiraray avy manompo an'Andriamanitra dia midira sampana. Manompo an'Andriamanitra dia midira sampana satria rehefa ao anatin'ny fanompontsika dia misy fiasan'Andriamanitra hafa izay mihitsy hitehirizany ianao ao amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Dia saoran'i Jesosy ny amin'ny vavolombelona sy ny zavatra nataony rehetrarehetra. Teteny zavatra be dia be fa tahin Jesosy tompoko. Alleluia. Dia zao tsaroko eto zao ilay izy hoe misy taloha nanao solomaso dia rehefa nanompo an'i Jesosy dia nisoron'i Jesosy ilay izy, nisitran'i Jesosy izany maso izany. Ny tanako ny zavatra mivonto be izay teto ohatra ny kista fa tsy tsaroako akory na ny soran'i Jesosy anazy. Dia ty taonjobily ty Jesosy ny teny hoe hanafaka antsika izy.
misy zavatra tsy ny sasara atsika ho azotsika eo amin'ny fiainantsika. Tsaroa fa Jesosy rehefa niteny dia ataon'le izy. Miandro ny fonao misokatra izy dia miara-miasa maso ny zavatra rehetra rehefa tian'Andriamanitra tsika. Zao tsika hiain'ny vavolombelony tatirina izay fitahirizan'i Jesosy anazy tanatin'ny fiara anankiray izay nandehanana nanao mission dia efa hivadika ilay fiara fa réflexe natsiaro an'i Jesosy izy dia nazomina hazo kely anankiray ozy izy. Aloha izy tantara anazy voninahitra ho an'i Jesosy ny ijoroako vavolombelona. Izay moa mandeha mission foana dia tsy indray mandeha no tratrany accident foana. Fa angamba ataontsika efa fanitelony. Fa raha nakany Fort Dauphin izay dia 40 km tsitra betroka. Somary lalana ohatran'ny ratsy izay dia nefa ilay 4x4 mandeha mafy be. Dia tsy voavilin'ilay chauffeur intsony ilay izy hitako izao hoe hivadika anao taonao ohatr'izao ilay izy. Dia ny réflexeko hoe hisaoty fa tsy voasokatra ilay varavarana. Dia kanjo ohatrany misy mitena hoe tsy misaoty fa tonga teo izaho hoe Jesosy. Vao niteny hoe Jesosy dia miverina ohatr'izao ilay tomobile. Dia nandeha ohatr'izao dia juste hazo kely fotsiny no nanakana ilay tomobile dia tena hoe miracle tena potika ny eo alohan'ilay tomobile. Voaka avy ao izany ohatrany hoe tsy tonga saina satria raha mivadika ilay izy dia izaho voatsindry tao satria izaho farany sisiny dia zarery ny vehivavy dia rolavy zareo tsisy nahateny daholo fa izany tonga dia niantso hoe Jesosy. Dia joroko vavolombelona fandroany tamin'ny mariaziny zanako izany hoe atao mariazy izy dia misy takatasy moa izany karakarainy amin'ny ambasady. Herintaona alohan'ny mariage nefa nampidirina ilay taratasy dia tsy mivaly mihitsy ilay izy 2 semaines avant ny mariage soratra mbola tsy mivaly ihany. Dia fara moa ilay zanako ny teny hoe sao dia tsy anjara dia aza manao an'izany fa tsika ho miandry an'Andriamanitra fa zarao foana ilay invitation. Dia zaraina foana ilay invitation soratra ataontsika hoe sabotsy talata vao mivaliany tao amin'ny ambasady ilay izy. Dia fomba namaliana ambasady an'ilay izy nisy vazaha missionnaire pour hoe moi fotsiny nakao amin'ny ambasady dia izy no nisintona an'ilay dossier. Dia izy ny teny hoe fa maninona ozy izy ity dossier ity nitaraiko tary amin'ny sisiny tary. Dia izay fotsiny izany dossier nsotominy tao dia nampanatsony ilay zanako. Tonga dia ataovy ozy izy préparatif fa vita io mariage io fa nazara ozy gaga hoe fa maninona ny dossier anao tary amin'ny sisiny. Dia tapabolina talohany io izay amin'ny mariage tsisy tena hoe fahafahana tsisy. Dia miresaka ny ao an-trano dia hoe hainao ilay invité. Dia za zany tonga dia tsaroko foana ilay tenin'Andriamanitra hoe zanako sy nasany tanako aoka ho ajejoko ihany. Andriamanitra tsy hanala-baraka na zany fa manotrina na foana Andriamanitra. Tamin'ny fomba magaga tsy takatra ny saina feno tampoka ilay vola. Tena hoe tsy afa-baraka vita soma tsara ny mariage. Tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy irery anto. Alleluia. Dao tsika hiteka mafy an'Andriamanitra atsiaro fa rehefa manompo an'Andriamanitra tsika dia tsy manala baraka tsika izy. Ninona zavatra mitranga eo amin'ny izay mety lalovantsika. I datorija teo joro vavolombelona fa mafy ny tafitra lalovana fa rehefa miankina amin'i Jesosy dia tafiny hery mba hahafahanao mijoro ho an'ny hafa. Ny tatirina misy fanotronana tena hoe olona tsy eritreretin'ny saina fa Andriamanitra mampiasa azy any anatin'ny izay fiasan'Andriamanitra any hisitona ilay dossier izay efa classé. Ninona zavatra mety classé eo fainanao no manin'Andriamanitra ao anao dia tsy maintsy tafavoaka izany rehefa manompo an'i Jesosy ianao. Dao tsika hitehaka mafy an'Andriamanitra hisaotra an'i Jesosy tsika satria miasa eo amin'ny fiainantsika izy. Manao zavatra izy eo amin'ny fiainantsika ary dao tsika hiomana amin'ny fotsika manontolo fa ny 2025 izy dia efa niteny hoe aneo atsika izy rehefa masiny tsika rehefa mariny tsika ho an'i Jesosy. Dao tsika mbola hiomana foana andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka sy ny afatra ampitondrain'Andriamanitra anazy amen. Alleluia. Alleluia. Kely sisa afaka 10 minitra afaka 7 minitra tsika dia higadona ny taona 2024. Alohany atongavan'izay fotoan'izay dia tiako ianao raha ohatra ka hiombona amiko androany hiresaka
anatina fotoana faran'izay foitsika ny resaka fibebahana marina. Ny resantsika fibebahana marina dia zao hibebakitsika amin'izao fotoana minitra vitsy zao ahitsantsika ty anatin'ny 2024 daholy, tsy misy manaraka any amin'ny 2025. Ninninona zay zavatra rehetrarehetra mbola mivesatra, mbola zavatra miodikodina ny anatintsika any misy endreo karazana otamiafina sy karazana zavatra rehetra zay mbola mety mitambesatra sy manarakaraka, zay mbola sarotra ao antsika ny ala taminy, sarotra ao antsika ny tena nanary azy, mety mifonontsika amin'ny fotoana anankiray nefa mbola miverina kely any amin'ny fotoana sasany. Dia zao misy karazan'olona vitsy kely reto tononoko ao anaty amin'ny baiboly. Davida Mpanjaka ohatra, Davida Mpanjaka lavo fantatritsika tsara tamin'ny Batseba vadiny Oria, ary tsy vitany hoe lavo tamin'ny Batseba izy naka amin'ny Batseba izy fa mbola novonoany ihany koa Oria, zany hoe double crime fa tsy double crème. Double crime nataony Davida, sady nalainy ny vadiny no novonoany i Oria. Zakaios ihany koa dia olona tena tia vola, tia pouvoir, naka vola amin'ny fotoana amin'ny fomba tsy mendrika rehetrarehetra, fa rehefa tena niona tamin'i Jesosy izy dia nibebaka marina, tsy niverina intsony. Davida teo tsy nisy Batseba 2 intsony taorianan'izay rehefa avy nibebaka izy. Ny anankiray dia Maria Magdalena, izay fantatsika fa mpivarotena professionnel, ary anisany mpampanao formation mihitsy angamba Maria Magdalena tao an-tanàna satria tena professionnel. Fa zao rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia nibebaka marina. Ny teny tokana ny tenenin' Jesosy taminy ao anatin'ny ao amin'ny bokin'ny Jona 4:9-10 dia hozy izy Jesosy hozy izy Maria Magdalena rehefa namaly an'i Jesosy hoe tsy nisy nanameloka anao va hozy izy Jesosy, dia hozy izy Maria Magdalena hoe tsy misy tompoko. Dia hozy Jesosy hoe za koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisy zao dia aza manota intsony. Fantatsika tsara fa ny fibebahana marina dia le fibebahana tsy miverina intsony amin'izay efa nibebahana. Zay zavatra tsy hay ny devoly io, fa ny devoly dia mahay mifona fa tsy mahay mibebaka, mahay mifona fa tsy mahay mibebaka. Ny fona tamin'i Jesosy hoe alefaso any anatin'ireo kisoa ireo zay, fa aza mbola alefa any amin'ny farimy rehetra afo. Misy moa misy moa manany ihany hoe fa maninona ary tsy nalefa ny tompo tany anaty voatavo na tany anaty sosety ny devoly, satria mety tsy tia sosety izy na tsy tia voatavo, fa tsy dia zay loatra le izy, fa tsy mahay mibebaka ny devoly, fa mifona fotsiny izy. Rehefa mifona izy dia afaka dia miverina indray. Ny fibebahana marina ry havako malalako dia zao hoe rehefa mibebaka indray mandeha dia tsy miverina intsony. Alohan'ny anaovantsika ny décompte, ndaontsika manasanao tsy fantatro afaka mitsangana ve anao, sokafo ny fonao, sokafo ny ao anatinao ray manontolo tena hoe sokafo ho an'i Jesosy. Fotoana androany tsy fantatro hoe fa maninona n'izao zavatra zao ny ao anaty fandaharam-potoana, fa eto Jesosy amin'izao fotoana izao. Miaino anao izy, miaino ny ao anatin'ny fonao izy, miaino ny any anatinao rehetra izy. Fantatsika tsara fa na ny volondohantsika raha dia voaisan'i Jesosy, tsika tsirairay avy ary, satria misy zavatra mety tsy ahafantarantsika ny tenantsika akory, fa Andriamanitra no mahafantatra azy. Loary eo amin'ny tombo fotsiny fonao, azy erao aty amin'ny 2024 aty daholo.